katrokany amin'ny valora riva de place Tovovavy manatra ny araba ary manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampalalama vao itony fahita lavitra matv isany hoentina amintsika amin'ity androandroany ity ny fiverenan'ireo mpiasa teo anivon'ny tahirim-bola-panjakana nandray ny asany indray hoentina amintsika ihany koa ny fanendrenina atsoatsy sy ny PDS ny tanàna Antananarivo araka ny vaovao azo eo ihany koa ny tontolo politika dia ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ireo antoko politika maro samihafa anisan'ny vaovao mbola mitana ny sain'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ny fisolokina nataon'olona nikasa hamoaka vola mitentina 12 miliara ariary tao amin'ny bureau de cadastre minier de Madagascar nisy moa ny fanazavana izay nentin'ny tompona andraikitra teo anivon'ny BCMM androany ny andindininy izay avy hatrany. Ny BCMM na ny bureau du cadastre minier de Madagascar no nametraka fitoriana na plainte contre X taorian'ny fisolokina nataon'olona nikasa hamoaka vola mitentina 12 miliara ariary raha ny fanazavana izay noentiny tompona andraikitra iray teny amin'ny BCMM Ampandrinomby. Ny fandeha zany raha teto amin'ny BCMM dia nisy nanatitra zany ordonnance teto milaza hoe tokony handovola ilay 12 miliara iny zany BCMM. Dia mazava azy moa fa rehefa verifiena tato aminay zany tsy nisy manao an'izany marché zany tsy nisy ligne budgétaire mifanaraka amin'izany hoe misy ny voté azy zany ny CA ohatra dia avy hatrany dia nanaovanay opposition. Dia rehefa nanao tapitra tamin'ny président conseil d'administration moa zany sy ny teo amin'ny ministère mines et tutelle technique dia hoe tsy maintsy manao plainte ihany koa fanampin'ilay opposition izy satria nanao fisolokina zany satria le document tsy n'existe ato aminay mihitsy. Dia izay zany ny fandeha dia nateny enquête plainte contre X zany nampidirinay tamin'izay dia nandeha ny enquête dia toyan'ny enquête moa zany ny zavatra rehetra misy zany. Nisy ihany koa ny fitondrana fanazavana mikasika ny andraikitry ny BCMM. Ny andraikitry ny BCMM zany dia mitantana ny fahazoam-balana amin'ny Renakibonto. Eto zany napetraka ny fangatahana dia internet ny atota taratasy dia rehefa hita fa mifanaraka amin'izy ekatry ny lalàna dia alefa any amin'ny ministère-ny Renakibonto dia izy mamoaka didim-panjakana na didim-pitondrana manome an'ilay permis minier avy eo. Raha tsy aivina moa dia mbola miato aloha amin'izao fotoana ny tetezamita izao ny fanomezana ny fahazahoan-dalana vaovao eo amin'ny sehatry ny Renakibonto na ny permis minier fa misy kosa nefa ny fanavaozana na ny renouvellement.